Salama daholo fantatsika tsara moa amin'izao fotoana izao fa ao anatin'ny fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy izay hoavoakana CC nivoaka malagasy rehetra manerana nosy amin'izao fotoana izao ka maro ireo kandida izay nanao fampilizan-kevitra ary nanao aintso zavatra mihitsy mba handresentahatra anireo vahoaka mba hazahoana ny vokatra tsara izay mifanaraka amin'ireo kandida ireo. Kinanjo nefa tsy izay ny zava-nisy fa maro amin'ireo kandida no diso fanantenana raha nieritreritra ny volany nefa dia tsy izay ny safidim-bahoaka fa olo-kafa fa tsy ireo izay kandida nieritreritra azy volany ireo no ny safidian'ireo vahoaka. Ka isany amin'izany kandida Jery Marcos izay tany Antalahatany moa izy no nirotsaka ka araky ny vokatra vonjimaika voaray hatreto dia tsy nahazo laharana voalohany ry zareo ao Antalahy ao fa laharana faharoa izany. Ka maro sahady ireo miteny sy milaza manao hoe tsy nandaitra ve ile menaka mahagaga sa ahoana ho ireo mpanara-baovao any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Ka io ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tambatambatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Jery Marcos araka ny hitantsika hatramin'izay ny kandida Jery Marcos izay nirotsaka fidina ao Antalahy ao dia isan'ny lehilahy izay mahay manentana indrindra amin'ireny fampilizan-kevitry ny filoham-pirenena izay hitantsika efa taona maro reny izay. Ary izay kandida toanany dia saingy lany avokoa na ny filoham-pirenena izany na ny ben'ny tanàna Antananarivo izay tamin'ny 4 taona lasa dia lany rehefa nitoanany izany Jery Marcos izany. Midika izany fa lehilahy tena mahay manao animation ary mahay manentana izany Jery Marcos izany. Ary maro sahady ireo manaraka ny Jery Marcos sy mahatsikaritra an'izany hoe izay kandida filoham-pirenena ka toanany Jery Marcos dia tsy maintsy lany foana. Ka eo indrindra no mahatonga ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao mametra-panontaniana amin'ilay hoe nahoana i Jery Marcos rehefa manohana kandida izay hirotsaka fidina na filoham-pirenena izany dia tsy maintsy lany foana. Fa nahoana nefa ny Jery Marcos efa indroa misesy amin'izao no nirotsaka fidina solombavam-bahoaka ao Antalahy ao dia tsy mbola lany mihitsiny. Indroa nirotsaka ho iaho satria raha atao jeritodika kely ny tantara dia efa nirotsaka fidina i Jery Marcos tany amin'ny taona 2024 nefa dia tsy lany izy tamin'izany fotoana izany na dia efa natolotry ny Irmarara izy tamin'izany fotoana izany. Na dia teo aza nefa n'izay tsy fahalaniny izay dia tsy nataony nakivy azy izany ary nataony lesoka hanomanana ny ambaindahiny amin'ny firotsahako fidina enina taona taty aoriana satria raha atao kajikajy ny 2024 fa isika amin'izao efa 2024 dia midika izany fa efa enina taona lasa zay no nirotsaka an'izany solombavam-bahoaka tao Antalahy izany ny kandida Jery Marcos. Maro ny zavatra nandalo tao anatin'izany taona maromaro izany ary maro ihany koa ireo lesona sy ireo tsikera izay azon'ny Jery Marcos nandritra izay ka ireny no manina sy ny dinihina ary ny fakafakain'ny lalina ka nataony fitaovana hoentina hirotsaka taty amin'ny taona 2024. Kinanjo nefa ny raha ny vokatra vonjimaika azo amin'izao dia mbola tsy araka ny eritreretiny ihany ny vokatra izay azony ao amin'ny distrikany Antalahy ao amin'izao ankehitriny izao. Ny raha nahita ary maro ihany koa ireo izay nitsikera any ireny fampilizan-kevitra izay natao Jery Marcos ireny indrindra fa tamin'ny fotoanany pré-campagne izay nahitana ny Jery Marcos nizara anireny menaka sy vary ireny ka naro amin'ny olona moa lasa nanao hesoheson-teny tamin'izany fotoana izany. Ao moa ireo milaza an'ilay hoe menaka mahagaga tokoa izao zarain'ny kandida Jery Marcos izao. Ny kandida rehetra nanerana nosy dia samy nanao aintso zavatra tamin'ny fanaovana fampilezan-kevitra
na tamin'ny pré-campagne izany efa nisy ireo kandida izay nanana an'izany fahefana nanao pré-campagne izany dia tena nidina ifotony mihitsiny nandresy lahatra an'ireo vahoaka amin'ny fanambatambazana sy ny maro hafa indrindra fa ireo karazana fanomezana izay hoentina akana fon'ny vahoaka. Isan'izany candidat Jiri Marcos sy izay prélistra taminy tany amin'ny distrikany Antalahy tany izay tena nidina ifotony mihitsiny niresaka ny vantana tamin'ireo vahoaka rehetra mandrafitra an'io distrikany Antalahy io. Raha ny fampielezan-kevitra aloha no jerena dia hita fa vorolanina ny vahoaka ary maro ny mpanaradia an'izany candidat Jiri Marcos zany raha tany amin'ny distrikany Antalahy. Izay ale dia feno avokoa satria ao anatin'ny ambiance tanteraka amin'ny maha-artiste azy moa dia hainy tsara ny mamalifaly ny vahoaka ao anatin'ny ambiance izay. Ka noho ny fahitana an'izay hamaron'olona tonga nanosina ny fampielezan-kevitra ny Jiri Marcos zay no nahatonga ny be sy ny maro misy ny milaza hoe raha izao no mitohy dia avy hatrany lany ny candidat Jiri Marcos ao Antalahy ao satria raha ireo rehetra tonga nanotrina an'izay fampielezan-kevitra izay moa no mandrotsy abato ho an'ny candidat anankiray dia mety ho lany izy ary mety azo zato mihitsiny raha izay no jerena. Fa io moa zany tsy voatery izay rehetra tonga manotrina ny propagandy no mandeha hifidy avokoa ary tsy ireo rehetra tonga manotrina ny propagandinao no mandeha hifidy anao avokoa fa misy amin'izy ireny mba mandeha mijery ambiance fotsiny fa rehefa tonga ny fifidianana dia olo-kafa no fidiny sy ny andatsahany vato ao anatin'izay fifidianana izay. Fifidianana tokoa moa io ary ny vahoaka tsirairay dia mananjo ifidy any olona izay eritreretiny fa hahavita hitondra ny hetetan'izy ireo any fitondrana faratampony ao anatin'ny 5 taona manaraka eo. Tadidio anefa fa maro amin'ireo rehetra izay manotrina fampielezan-kevitra izay dia andeha hijery occasion fotsiny. Ohatra zao raha toa ka misy ny fizarana an'ireny fanomezana isan-karazany ireny toy ny koveta, vary, menaka dia mety izay fotsiny mahatonga azy mody mandeha mijery an'ireny fampielezan-kevitra ireny fa tsy midika akory hoe andeha hifidy an'ilay candidat akory izy am'izay. Fantatra ankehitriny fa raha ny vokatra vonjy-maika voaray dia mitarika ny candidat laharana faharoa izay Eric Fernand ary faharoa ny candidat laharana voalohany izay miray listra amin'ny mpanakanto Jiri Marcos ao amin'ny distrikany Antalahy ao. Ny candidat laharana voalohany moa izay mitarika amin'ny salanisa 12 faingo 8 isanjato fa ny candidat izay miray listra amin'ny Jiri Marcos kosa 70 faingo 1.9 isanjato. Andrasany maro araka izany ny vokatra ofisialy izay hovoakana CC fa raha izao vokatra izao kosa dia ampy hitarafana fa tsy nandaitra ilay menaka sy ny vary nozaraina nandritra ny fampielezan-kevitra ka eo indrindra no nahatonga isika nametra-pantaniana teo hoe tsy nandaitra ve ilay menaka mahagaga izay nozarainy Jiri Marcos tany amin'ny distrikany Antalahy sa ahoana ho izinareo sa ve mety mbola misy ny fanantenana ny fiovany ity vokatra vonjy-maika izay navoakany seny ity any amin'ny distrikany Antalahy ka mety hahatonga ny candidat izay miray listra amin'ny Jiri Marcos ho lasa mandresy rehefa mivoaka ny vokatra ofisialy izay voakany ACC. Fa raha ohatra ka tsy misy fiovana izao vokatra izay navoakany seny any an-toerana izao amin'ny fiovahany vokatra ofisialy izay voakany ACC dia mankahiry sahady any Jiri Marcos sy ilay candidat izay miray listra aminy any amin'ny distrikany Antalahy ihany fa manitsa be mbola ho avy ary tsy azo androany hivereny raha mpitso toy ny sambalala mainandro zay io ny mandresy tsy hobina ary ny resy tsy akoraina fa ataovy toy ny adin'olany mpianakavy matoa misy ny tsy fahalalina dia mbola maro ny zavatra izay tokony ho amboarina sy ny lesoka hanarenana amin'ny ho avy. Izay rano masaka azonareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy sotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny video antsika ary tsy rovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa sisy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.